Fa amin'ny baolina kitra kosa indray raha mbola niato kely aloha ny fifaninanana eny Ambodianja nanao fidinana tany Hekarion tany any amin'ilay misy ilay toerana manara-penitra any avy ao anivon'ny Fédération Malagasy ny taran'izay ity nijery ny fandehan'ny asa izay azo izany hoe efa mandroso ihany koa amin'izao fotoana izao. Ny filohan'ny Fédération Malagasy ny taranja baolina kitra sy ireo mpiara-miasa aminy moa no tonga tany Hekarion omaly sabotsy mijery izay fametrahana ilay kianja sentetika izay hoe manara-penitra tokoa raha ny fahitana azy tany toerana omaly maraina nambaran'ny filohan'ny Fédération raha fa dia isan'ny anomanana ireo mpilalao avolenta ity kianja ity eo ihany koa ny fandraisantsika ny kanina ho an'ny sokady junior amin'ny taona 17 afaka manomana mpilalao avolenta amin'izay isika manomboka izao hoy Amady filohan'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra nandritra ny fitsidihany ny kianja teny Hekarion. Feno ny fepetra ilaina hoy satria tafapetraka avokoa ny foto-drafitrasa rehetra ilaina amin'izany fanomanana mpilalao izany dia ny kianja sentetika izay manara-penitra napetraka eto amin'ny ivoteram-piofanana ny baolina kitra eto Hekarion. Avyotsika niaraka koa taty amin'ny fametrahana ny vato fizoro teo amin'ny volana juin teo raha tsy diso dia nikomansy moa ny travaux-ny Dessau rehefa niasa moa Dessau niaraka amin'ny entreprise locale izy nanao zavatra ity zany tsara marina mpanahatoga ny Dessau nandray ny entreprise locale io satria efa le représentant de Dessau à La Réunion no nanao an'ity gazon naturel niaraka amin'ny entreprise gasy télécommunication dia mbola zay koa no système natao zareo niasa teto ary zay moa ny avantage sika hoe niesiany fédération natao niaraka amin'izay monsieur Hery hoe mba hisy olona teratany foana mahafantatra ny pitsopitso rehetra anatiny ao dia évidemment moa miaraka amin'izay misy mpiasa personnel atao fédération ny système moa dia ohatrany natao tany Majunga foana ancien joueur ny équipe nationale koa no responsable de l'entretien dont Sam Dio izy no responsable dia nianatra manao an'izay izy zao no iandraikitra ny entretien ny terrain ity. Mazava moa ny valeur ny resantsika teo tamin'ny fotoanan'iny hoe $535,000 ny nanaovana zao. Ny zavatra kely mbola tokony ho amboarina ary mbola hitadiavana vola ohatra fotsiny au niveau ny FIFA zao ny tsy grillage tsony fa matériel spécial atao mba tsy androvitra ballon ohatrany filet reny izy protégena ny ballon amin'ny les deux côtés misy an'le but par ballon moa ny anarany amin'ny dia avy eo mbola misy zavatra angamba hitanareo raha mahita an'izao tsika entre ny bâtiment sy le terrain tokony misy amélioration atao io moa miteny ihany zahay au niveau ny fédération foot hoe raha mba misy ny contribution amin'ny tompona raikitra ambony ara-panjakana amin'ny fanatsarana zavatra ohatran'izao ataoko angamba important be le izy satria tiano terrain zao fitaovana azahoana amin'izay miprépare an'le joueur atsika de haut niveau satria hitatsika théorine angamba tsotra tsy mpanazatra fa eo DTN fanao hoe pour hianatra fotsiny anao passe à terre tsy possible amin'ny terrain tsika rehetra reo zany raha tsy any Majunga dia ty nefa ato no hianarana football ka izay hianarana football zay tokony mianatra n'le fondamental ny football ny rehetra ary io ny problème tsika lava ny équipe nationale io tsy azo atao mihitsy ny miandandra vokatra tena réel zany raha tsy joueur manana fondamental amin'ny football les bases ilaina football rehetra or io tsy miankana amin'ny infrastructure ny fampianarana an'io raha infrastructure ratsy tsy possible na iza miakitra ny ora kely an'izay base ny football zay dia zay ny maha-important ty ato anatin'ny centre technique ny misy azy anisan'izay moa anisan'ny fanatsarana ataon'ny fédération amin'izao fotoana zao nyty centre technique ty ny andalana ho jeretsika avy eo mbola tsy vita tanteraka izy satria miandry ny arrivage fa efa miinstaller tsy moramora ny centre de musculation zany na ny de réadaptation ny joueur zany tsy mitovy any amin'ny club le izy ngamba raha fa nahita mety misy mpanao gazety efa nahita zay sorana ny CNAPS manokana CNAPS zao efa manana centre de préparation physique ny joueur fa ny anazy satria afa ny préparation physique any amin'ny club afa ny préparation physique aty amin'ny fédération ny aty amin'ny fédération équipe nationale io zany hoe fanomanana n'le joueur sendra misy problème traumatologique izy de réadaptation niaingana avy eo ahafahany manao matsy pendant le groupement no ilana an'izay ka somary kely ihany le izy ary afa manokana dia avy eo koa eo le centre médical zay isy ny ataotsika hoe
izay efa niarahan'ny fédération niaraka amin'ny CAF misy an'le matériel ahafahana mitsabo ny joueur aty amin'ny centre aty fa eo dia eo koa no ahafahana manao contrôle ny problème de cœur. Ho fandraisantsika ny kanina junior amin'ny 17 dia ireo ankizy 13 taona amin'izao fotoana izao no manana hiatrika izany. Isan'ny ilaintsika amin'izany lalao izany izao fanavoazana ity kianja eto Carion ity. Nambaran'ny filohan'ny fédération ihany koa nandritra ity fitsidiany teto Carion ity fa asy panamboarana ny kianjan'ny Metrakira ao Toliary. Vokatry ny fiaramiasa eo amin'ny FIFA sy ny fifandraisan'ny filohan'ny fédération amin'izany rafitra ambonin'ny baolina kitra izany no anatanterahana izany fanavoazana ny kianja ao Andaboly ao Toliara izany. Mitoy ihany ny fandaharam-potoanan'ny fédération Ahoy Amady nandritra izao fandalovany tety Carion izao. Ny iray ka hatramin'ny 4 novambra ary no tanterahana any Vatomandry ny beach soccer fananana nasionaly io. Eo ihany koa ny fiofanana ho an'ireo mpanazatra izay ho tanterahana ny 7 ka hatramin'ny 13 novambra mbola eo amin'ity beach soccer ity ihany. Azo fifanana arak'izany ihany koa ireo mpitsara ny 12 ka hatramin'ny 14 desambra izay ho tanterahana any Tomasina kosa indray. Andray fananana iraisam-pirenena ihany koa tsika eo amin'ity taranja beach soccer ity izay ho tanterahana any Tomasina amin'ny volana desambra. Ho an'ny fandaharam-potoana eo amin'ny fedina ny telma Coupe de Madagascar kosa izay lalao manasa-dalana dia ho tanterahana ny 20 oktobra izao any Mahajanga sy Tomasina. Any Mahajanga ary no ilalao ny TCO ny Boeny sy ny Knapsa Sport avy any Tasy. Any Tomasina kosa ny tana formation ifampitana amin'ny Adema. Ny 15 novambra moa no tanterahana any Mahajanga ny lalao famaranana eo amin'ny telma Coupe de Madagascar ity. Ho an'ny poule des as lalao miverina kosa indray dia ny 12, 14, novambra no tanterahana eto Antananarivo ny lalao miverina amin'izany fananana izany.